volana telo indray no namoiny ainy vokatry ny covid-19 ny alakamisy 12 jolay araka ny tatitra izay nivoaka teo anivon'ny haino manjerim-panjakana androany talata. Ny iray tamin'izy ireo dia avy eto Analamanga, avy any amin'ny faritra Matsiatra ambony kosa ny roa ambiny, tafakatra 4,700 araka izany. Ireo olona efa namoiny ainy no nivalana aretina covid-19 hatramin'ny antombohany teto amin'ny nosy. Mbola misy 770 kosa ireo marary ahitana fahasarotana. Ankoatra izay dia olona 710 tamin'ireo 770 natao fitiliana no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus ka ny 9 avy eto Analamanga, ny 2 avy ao Vakinankaratra, ny iray ao Atsimo Andrefana, ny 4 ao Amoron'i Mania, ny iray ao Iorombe ary ny iray ao Itasy. Tsy azo atao ny mikarakara hetsika sy seho anatin'ireny toerana fandraisana lanonana ireny na ireo trano matianina natokana ho amin'izany aza raha tsy misy ny fahazoan-dalana avy amin'ny prefektorana Antananarivo, hoy ny prefena Antananarivo ny Jeneraly Angelo Ravelonarivo. Nanamarika ihany koa ity tompon'andraikitra voalohany misahana ny filaminana eto an-drenivohitra ity fa amin'ny 7 alina dia efa tokony katona avokoa ireny toerana fanaovana seho isan-karazany ireny toy ny kabare sy ny karaoke na ireny toerana fisotrosotroana ireny. Na dia ny trano fandihizana aza sisa no voalaza ny fitondram-panjakana fa tsy mbola azo sokafana dia mbola misy ny fitsipika miatra amin'ireo toeram-panaovana lanonana hafa. Tamin'ny sabotsy lasa teo dia efa nanomboka nanakatona ny bara sy ny karaoke teto Antananarivo ny avy ao amin'ny polisy-pirenena izay nilaza fa mbola tsy tokony sokatra velively ireny toerana ireny noho ny antony amehana ara-pahasalamana. Fossa Junior, Jet Kitten, FC Ilakaka sy 3FB Toliara. Ireo ekipa efatra avy ao amin'ny Pro League ireo no nilaza fa tsy handray anjara amin'ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara na ny Coupe de Madagascar. Tafiakatra avy hatrany amin'ny dingana mpahavalon-dalana araka izany ireo ekipa tokony ao amin'ireo kluba ireo. Araka ny fanazavana nomeny tompon'andraikitra avy ao amin'ny Fossa Junior dia ny ahafahan'ny mpilalao mifantoka kokoa amin'ny taom-pilalaovana manaraka no antony nanapahan'ny kluba tsy handray anjara amin'ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara. Antony iray tsy nampaharisika loatra ireo ekipa ihany koa ny fiheverana fa ho tara amin'ny fisoratana anarana amin'ny fiadiana izay ho tompon'ny amboaran'ny CAF i Madagasikara, hoy ny loharanom-baovao avy ao amin'ny fifaninanana Pro League izay andraisan'ireo matianina anjara ka hiadiana ny anaram-boninahitra tompondakan'i Madagasikara. Raha ny vaovao farany anefa dia nomeny ny CAF hatramin'ny 10 aogositra ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra anoratana ny anaran'ny tompon'ny amboaran'i Madagasikara any amin'ny fiadiana izay ho amboaran'ny CAF.